Vao hafa tanteraka kosa indray dia mandritra ilay tetikasa andeha ilalao izay tanterahana etsy amin'ny ANS Ampefilo ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao dia maro ny fandaharam-potoana ho hita ao anatin'ity hetsika ity amin'ny fahavalon'ny volana aogositra no maromarina kokoa no anatanterahana no iafaranana izany hetsika izany ary hanomboka amin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana jolay ho avy izao ity hetsika andeha ilalao ity anome lanja bebe kokoa ny ankizy malagasy sy ny tondra fialam-boly azy ireo ny tena tanjona ao anatiny izany hetsika izany. Mahakasika ny tetikasa andao ilalao zany a dia tetikasa anankiray izy ity hitondrantsika ny ankizy mba hirona kokoa sy hiaina ihany koa anatin'le kolotsaina malagasy, fitezana sy fanabeazana malagasy. Mazava ho azy andao ilalao a dia ilalao andreo kilalao malagasy zany tsika, ilalao ihany koa andreo kilalao izay mifono fanabeazana maro dia maro. Manomboka rapitso valo ambin'ny folo jolay ilay izy a ka hatramin'ny fahavalon'ny volana aogositra dia le rapitso io moa zany hisintomana hatrany antsika rehetra satria varavarana misokatra maimaim-poana le rapitso porte ouverte moa zany ahafahana mamelabelatra sy manazava kokoa ary mampiseho ireo zavatra rehetra hitrangy ireo kilalao rehetra sy fanabeazana ho zarainao anzanatsika mandritra an'izao fialan-tsasatra izao ao amin'ny ANS Ampefilo. Afaka mandray anjara ny ankizy, misy sokajina ankizy anankiroa raisina zany amin'io fotoana io ny ankizy efatra ka hatramin'ny fito taona ny sokajy anankiray ary ny ankizy valo ka hatramin'ny 12 taona ny anankiray dia efa misy izany fandaminana mahakasika an'izay rehetrarehetra izay ao amin'ny toerana. Ny hetsika zany raha fitinina dia ao anatiny ao misy fampianarana ny ankizy mba irona sady ao anatin'ny lakozy gasigasy, izany hoe hianatra karazana mofo malagasy tsika, hianatra ihany koa ny nahandro malagasy ho an'ny ankizy. Mazava ho azy efa matombotsika sady ny ankizy irona ao anatin'izay. Ao ihany koa ny kilalaon-tsaina maro isan-karazany toy ny kalaza, ny katro, ny fanorona, ny fialam-boly tafiditra ao anatin'izay ny vitsili, ny jomaka, ny raosy jamba, kilalao tanteraka izy io ary miomana sady tsika ray aman-dreny maro dia maro nefa ny soratra anaranao afaka mbola manampitrotraka misoratra anarantsika rapitso dia ao anatin'izay ampiomany sady ny ankizy amin'ny fisoloana akanjo, ny akanjo entana mody satria dia ilalao. Eto Antananarivo moa vitsy ny manana tokotany ary raha jerena dia tsy misy tokoa ny tokotany any ka lasa variana amin'ny jeu vidéo sy ny karazana ohatr'izay ny ankizy ny internet fa mba itsika hiala voly izy mba hivelatra kokoa azo namana ihany koa ary ilomany tanteraka ao anatin'izay gasigasy izay malagasy.